Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ambakarina efa miainga eo amin'ny vatany. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ambakarina efa miainga eo amin'ny vatany. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alléluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasana vamalany no amintsika amin'izao fotoana izao dia faly be indray tena komiana aminao eto androany dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay tonga miaraka aminay ao anatin'izao fandarana vavaka fiambenana izao. Iarahanao amin'ny fandarana Andramboka Izaho ny Aky Radio ary ny groupe izay maresy dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy dia matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Mialohan'ny fampiarabantsika sy hitondrana tsodrano amintsika androantsika hivavaka metrika ny fotoana mpiaratan'Andriamanitra. Zao mpandrotsika vavitsika Emelina Rodriguez hivavaka avy hatrany ho an'ny fandarana lehivenentsika rehefa avy eo fampiaraba sy zara-tsodrano. Tany tompo ary nambavaingo ririna anao ny fitenena. Alléluia. Mankasitraka indrindra pasitera na amin'ny fitenenana manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ary amintsika rehetra izay manaraka izao fandarana vavaka fiambenana izao. Iaraka hivavaka tsika metraka izao fotoana izao eo am-pilatanan'Andriamanitra. Jesosy eo dia mbola fahaly misaotra anao izay Jesosy mankasitraka manome voninahitra ny anaranao ny amin'ity fotoana ity. Ary ny saoranay anao lehibe dia lehibe dia nindra fonao izay mbola hitanao aminay. Tsy mahay manampy ny andro iainanay izay Jesosy na dia ny ray minitra ndray sekonda ray tsainay fa izany famindraponao izany mbola antym-pisinay mbola antony-havelomanay ka dia amezana voninahitra feno ny anaranao. Ary reto koa izay mbola tafajoro na dia maro ny fanosondrosony nataony devily sy ny satana indrindra Jesosy rehefa kapana fa mampandoto misarika anay ho amin'ny fiverenan-dalana dia saoranay anao fa mbola ireto izay Jesosy eo. Izany dia amezanay voninahitra ny anaranao. Ary ankehitriny Jesosy dia tongeto izay Jesosy hianatra momba anao indray, handinika momba anao indray indrindra amin'izao andro farany mialohan'ny akatoky ny pasika izao. Jesosy malalo raha nisy zavatra nampandoto ny fonay, raha nisy zavatra tsy mety tsy matondra hafapetipetitenina tao anatinay tao dia mangataka ilay raha sosarobidinao izay ikoriana aty anatinay, hanadio anay, hanafaka anay momba hanafaka izay rehetra tsy avy aminao rehetra. Ary ankehitriny dia apetraka am-pilatananao ity fotoana ity hianatra momba anao izay mianatra izay Jesosy satria mbola tsy mahay izay
tena hoe mianatra amin'ny manao sitraponao mba tsy ho verimaina ny Jesosy ny raha izay nalatsaka hoanay fanavotana ny ho famonjena ho anay dia ampianary izay Jesosy vonin'izay Jesosy ary ezaka izay araka ny tiako mbola tsy mahay izay fa mianatra miezaka mandrakariva izay Jesosy tsisy tanteraka izay reto fa mbola ho impiazany mbola mandeha eo fianarana fiarahana aminao mandrakariva Jesosy eo dia ankehitriny dia apetraka fianao am-pelatananao Jesosy malala ity fotoana ity raha kofa ny raha soanao fitaovana any foibe any ary indrindra koa connexion raha kofa ny raha soanao mba tsisy mifatapana mba tena hoe andeha atsakany an-drano mba totozatra amin'ny faran'izao fandarana izao ary ny fanatrianao ny eo amin'ny isam-batan'olo isa-tokantrano mampandroso izao fandarana izao dia taio ara Jesosy eo tian'izay hoentin'ny mpanomponao fa namasinao ny hiasa amin'ny tsiraray avy dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompon-tianay nanaovana izao vahoaka izao aleloia amen. Aleloia, mankasitraka indrindra andranavavy Aingo Nerina Rodriguez tsika fanatin'izay vavaka mamy be izay noentiny nanomboana ny fotoana tamin'ity androany ity dia Jesosy Kristy marify anao ampitobositra anao mahereza foana amin'ny asan'ny tompo andranavavy Aingo Nerina Rodriguez. Dolo tsika ifampiaraba, aleloia, ifampiaraba avy hatrany aloha tsika dia aity aloha ny tsodrano ary raiso ny tsodrano ary amin'ny anaran'i Jesosy. Ao amin'ny Samuel voalohany toko fasivy andininy faharoapolo ny tsodranontsika androany. Samuel voalohany toko fasivy andininy faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary aza malahelo ny borikinao izay efa very hatelona fa efa hita ireny ary hoaniza moa ny zavatra irina rehetra amin'ny Israely tsy ho anao sy ny ankohona indrainao va. Aleloia, amen. Misy zavatra mety efa tsy hitanao hatelona misy zavatra efa nafonao mihitsy efa tsy hitantsony iny androny Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny tsodrano manao hoe aza malahelo akory ny amin'ny borikinao izay tsy hita izay efa very efa déclaré very. Aza malahelo ny amin'ny borikinao izay efa very hatelona efa hita ireny ary ho aniza ny zavatra irina rehetra ao amin'ny Israely tsy ho anao sy ny ankohona indrainao va. Sady tsy very ny borika no manan-javatra tena irin'ny olona eny aminao eny ametrahan'Andriamanitra zavatra irin'ny olona eny aminao eny. Manana finoana ray izany tsodrano zany ho antsika rehetrarehetra amin'izao akatiky ny Pasika izao eny tokoa ry havana rapitso ny Pasika tsisy fandalantsika rapitso tsisy live tsika rapitso fa ohatr'izao tsika rapitso efa kotsakotsan-dranomasina anaty zomany makalaza mitandrina ny Pasika ara baiboly rapitso alina. Ifampiarabitsika rehefa fa maninona moa no amin'ny alina ndraindray mety mbola misy manontany raha amin'ny maraina moa sa amin'ny alina zany atoandro sa roviana amin'ny Pasika. Ny Pasika dia tsy maintsy tandremana amin'ny alina satria tamin'iny alina iny aleloia no nasian'Andriamanitra ny tandreman'ny zanak'Israely amin'ny Pasika ny alany ihany koa tao amin'izany tany nanandevozany izany. Rehefa maty Jesosy rehefa tapitra ny ain'i Jesosy dia tonga dia maizina ny tany nefa ngery manaraka amin'ny andro atoandro be nanary Jesosy ny maty fa maizina ny andro. Inona ny dikan'ilay andro maizina mba hatateraka ny Pasika satria ny fahafatesahody tena zany rehefa maty Kristy fa voavony Kristy Pasika ho antsika dia mba hatateraka ny Pasika tandremana amin'ny alina dia natao maizina mihitsy ny andro takany amin'ny alina na dia tamin'ny atoandro aza Jesosy ny maty. Ka ny Pasika antsika dia tsy maintsy tandremana amin'ny alina fa fotsiny rapitsika dia manomboka loloha. Aleloia. Efa misy ihany ny tonga ato tokantranonay amin'izao fotoana izao efa tonga aty raha latojo avy any Allemagne ranambavy Rozmina avy any Montpellier efa tonga tamin'ny atoandro teo tamin'ny hariva teo isaorana an'Andriamanitra ny tantanan'izy ireo ny diany mbola miandry vitsivitsy sika. Amin'ny Pentecoste tsika manao misimisy tamin'ity moa zany andro fiasana be mihitsy ny Pasika tsy famizatsiva betsaka ny tsy afaka ireo izay mety nahazo congé ihany no afaka raha tsy maninona akory zany samy manana samy mitandrina Pasika any amin'ny tokantranony avy tsika fa ao amin'izao moa tsika miona raha misy aminareo mba maniry raha misy dia maniry hitandrina Pasika araka aminay satria dia tenenanao foana hoe tandremo ny Pasika mila mitandrina Pasika isika fa fandresena fiampitana
fisokafana vaovao tena hoe fiainana vaovao ambadiky ny pasika dia mahafaka mandefa MP amiko ianao dia meko liana zoom ianao rapitso amin'ny amin'ny fito sasany arivo eo aty lera aty Frantsa moa zany dia Frantsa dia manomboka amin'ny valo ny fotoam-bavaka isika rapitso zay fa dia tahiny tompo daholo ifampiarahaba ary tsika mampionona Frantsa tonga soa ekirandrina soa ny Madagasikara tonga soa Angelina Rodriguez Arabie Saoudite ele amin'ny Arnena Frantsa Nambinitso Macrina Koweït Jessos Nuet Koweït Antra Clarisse Madagasikara Rosemina Frantsa Erikarak Frantsa tonga soa daholo Merso ihany le Merso be anjahana io Merso io fa nanontany an'izay maro fotriny tsy haiko raha nisy valiny na tsy Merso Marina Tiana Canada Angèle Pagès France Ancien Apostole Madagasikara Marie-Jo États-Unis Mirala Andriamalala Allemagne Jessos Pandresy Madagasikara Nassimi Koweït Antanina Marie Charlina Madagasikara Zanzo Sylvie Koweït Junarda Liban Alléluia Kadaka Malala France Tozo France izy androany efa tokatranonay izy atao ambany tafotrano Ajatsika Patitsy France da iny Jesosy ihany koa I artisanat de Madagasikara tonga soa daholo Angelina Rodriguez Arabie Saoudite Kodanila Belgique Merso anteneko teo Someva France Angelina Rodriguez efa anteneko teo Kodanila Belgique efa anteneko teo Itody Raoso France Hortensina Koweït Angelina Andrenasolo France Amina Angélique Koweït Bersava Koweït Niana Mainso Italie Alléluia Kantiny vaovao io misaotra aminay vaovao izy ihany misaotra anareo tahiny tompo ary tsika rehetra zay no ela inona no nataon'Andriamanitra tamin'ity fotoana mamy be rehetra tsika vavolombelona dia elo iritsika ao anatin'ny tetiny afaka manoratra inona no nataonao inona no zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainareo afaka amezantsika voninahitra azy ny anandro dia tsy mahakasika anahy manokana fa nefa dia mahakasika anahy koa ilay satria dia efa vao mafaly avy any amin'ny zanakay nanao examen fity 2 semaines lasa zay dia taloha be an'ilay examen izy no tataina izy tena matavatra any amin'ity examen ity Alléluia dia sona izy mitaty moa dia nivavahana nentina ambavaka dia taona indrindrizy dia courage be tena ataoko io Alléluia dia rehefa vita ny examen izy raha ny fandiniako an'ino izy any amin'ny 14 zany ny point tamin'ity matière ity dia avy eo indray izy navita an'ilay izy manana toky aloha izy fa efa mihoatra ny 10 any amin'ny 13 any io izy matidinika ianao izy voninahitra n'Andriamanitra ry havana zay ko avombelona amin'ireo amezako voninahitra n'Andriamanitra fifaliako Alléluia fifalianay mivady fifalianay menakavy fa nioraka be izy androany fa ilay taranja anankiray ilay matière anankiray notiny vity 19,5 sur 20 Alléluia ny anankiray 19,5 sur 20 ilay eritreretiny hoe 14 tany dia ilay iray 18 sur 20 ny eritreretiny hoe 13 tany tena hoe ora-pifaliana ny menakavy tao tokantrano dia tena hoe tahin'ny tompo tena tahin'ny tompo ny zanak'Andriamanitra dia faly amin'ny saranareo amin'izany ho azy ny voninahitra avarynareo zao manoratra eniritsika dia afaka manoratra inona ny azonareo ambara inona ny azonareo tenenina dia efa kiko eto ny anankidimy anankenina amin'ny fijona vavombelona ataonareo ao anatin'izay menofinaritra Hallelujah, like Jesus to leive na venire purire au
Calvary, Rari Patra Patra, Toiri Firi Fatra, Padre Fare, Nyari Tatre Kapuka. Ire, ire, sirenyanye, atau nauai, faizari anau, unaniku. Ire, ire, sirenyanye, atau nauai, faizari anau, unaniku. Tuku berdiri di sulung tuku mana kiba wabuta utaku Rari Patra Patra, Toiri Firi Fatra, Ame Fare, Nyari Tare Ukakuka. Ire, ire, sirenyanye, natau nauai, faizari anau, unaniku. Ire, ire, sirenyanye, natau nauai, faizari anau, unaniku. Faizari anau, Faites le plein d'énergie, le plein de marchandises. Alléluia. Zay no ela, zay no hira. Tsara kosa iny hira iny. Ilaysika amin'ity pasika ty mihitsy. Alléluia. Oare maky fitsona vavolombelona tsika. Aiza ny anombohana azy, aiza ny anombohana azy. Zao tongotsika avy any ambany. Amen. Lasa loatsy hitako indray le commentaire. Oui, atomboka afatsy ambonimbony kely azy dia ao ny ampidiniko a. Ia voarera nampavimily soa tahiny Jesosy. Mialatsiny amintsika fa lasa le commentaire.
Ny tontolo androko androany tojo dia isaorako an Jesosy fa izy ny tantana ny diako tonga soa ty andro pasteur mivady mahafinaritra be mifandraisana dia misaotra betsaka anareo rehetra mitondra-bavaka ihany koa. Alleluia, amen. Tonga soa tojo mikasitraka koa iama hoe alleluia, voninahitra an'Andriamanitra fa atotosan'ny tontolo andro feno fifaliana torotoro metanetana ny fo efa ohatra mipasika misy saina foana tsy tafandry amin'ilay famonjena lehibe nataon'i Jesosy antsika. Tena hoe efa tena hafa mihitsy ny fiainana rehefa ao anatinao ilay fitiavana an Jesosy feno kamikazy. Dia izy fandraona rehefa mety hoe feno inona re zao hoe feno be hatramin'omaly alina tontolo andro tontolo. Alleluia, mamy tena mamy pasika miavaka ety. Alleluia, voninahitra ho an Jesosy irery ihany. Alleluia, amen. Hoy mamina angenika hoe isaorako Jesosy, isaorako alleluia angamba ny titeny amin'ilay Alexandre diso alina daholo hoe diso tsipelina. Alleluia, isaorako lehibe an'Andriamanitra fa mba nomeny fahasalamana dia milamina tsara ny tontolo andro androany. Alleluia, amen. Hoy izy ny ara-damana hoe alleluia, isaorako an'Andriamanitra noho ny fitiavany sy ny famindram-pony mbola velonay soamantsara ny fahasalamana hiarika izao pasika izao, ary izaho tsy maheno vaovao ratsy avy amin'ny fianakaviana sy namana misaotra Jesosy malala. Alleluia. Ny tontolo androko androany hoy izy Hortensine, isaorako an'Andriamanitra ny fandaminany ny asako fa nilamina tsara ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Alleluia, amen. Dia raina Jesosy, félicitations zandry kely vity indray misaotra ranavavy Charline mitahaka anao daholo eny ankonany ny groupe izay maharesy rehetra. Amen zany. Amen. Hotahiny tompo daholo eny tsika rehetra, ireo zanakitsika ireo, fifaliana ho antsika ireo. Alleluia. Dia raina Jesosy tamin'ny fitantanan'ny kanatratra tsingerin-taona nahaterahany androany, ny zanako an'Andriamanitra ihany aneny voninahitra dia misaotra azy fa mbola velonay nanatratra izao fotoana izao notahiny tanteraka ny tontolo andro na mianakavy kely. Alleluia, amen. Andao tsika hirary soa andrana ny zanaky Stefanoa, lala Stefanoa, zanaky ranabavitsika Angidina Rodriguez fa anniversaire ny androany, dia mirary soa any lala Stefanoa dia hotahiny tompo hatrany hatrany. Alleluia, amen. Alleluia. Farany novakiko. Alleluia, hoy Godaleoni. Dia raina mandrakariva Jesosy mba mbola velonaina ary feno fiarova mandrakariva misaotra Jesosy. Alleluia, amen. Alleluia, misaotra antsika rehetra, misaotra antsika tsirairay avy tao anatin'izay fijona vavomberana fameram-boninahitran'Andriamanitra. Avy hatrany ary tsika dia hiditra amin'ny toriteny izay hoentina ranabavitsika keke. Ranabavy keke ny itondrasika anatin'ny tenin'Andriamanitra ka raisoary ny baibolinao aorianan'ny toriteny izay hoentina dia mivelonety tena famelabelatra ny toriteny. Raha misy izay vao tafiditra dia alefaka ihany ny filazana fa raha pitsotsika ohatr'izao tsy misy fandarana fa satria mitandrina pasika isika ary mivavaka ny pasika pitso eto amin'ny fandarana andramoka izao. Tany tompo ary tsika rehetra mihaino finaritra daholo dia rehefa avy eo tsika mihaino. Tany tompo ranabavy keke ianao ny fitenenana. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao, pasteur, dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra izay mpanaraka an'izao fandaharana vavaka fiambenana izao indray. Fa indray ny tena koriavana ny zaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika eto indray androany. Ny teny izay hoentiko amintsika eto indray moa dia hoentantsika ao amin'ny Lioka 2:20 andininy 4:20 ka hatramin'ny 4:20. Lioka 2:20 andininy 4:20 ka hatramin'ny 4:20. Soramandry
ny nitsaranan' Jesosy teo anatin'ny Kaiafa sy ny nandavan'ny Petera azy ny telo. Vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary izy ireo nisambotra an'i Jesosy dia nitondra azy ao an-tranony fisorona be ary Petera nanaraka azy teny lavitra teny ary raha namely lafy teo an-kianja ireo ka nipetraka dia mba nipetraka teo aminy koa Petera. Ary ny ankizivavy anankiray no nahita azy mipetraka teo anilan'ny afo dia nandinika azy ka nanao hoe ity koa momba azy, fa izy nandaka nanao hoe raha vehivavy tsy fantatro izy. Ary vetivety foana rehefa afaka izany dia nisy olona hafa koa nahita azy ka nanao hoe ianao koa mba namany ireny. Petera nanao hoe raha lehilahy tsy mba namany ary rehefa afaka tokony rairay dia nisy anankiray koa nitombo teny ka nanao hoe ilay io no mba azy marina tokoa fa Galiliana izy. Fa io Petera, raha lehilahy tsy fantatro izay lazainao. Ary niaraka tamin'izay raha mbola niteny izy dia nisy ankonanena ary ny tompony nitodika ka nijery an'i Petera. Ary Petera nahatsiaro ilay tenin'ny tompony lazainy taminy hoe raha tsy mbola misy ankomanena an'io dia andaha intelo ianao. Ary nivoaka Petera dia nitomany mafy indrindra. Amen. Raha siko lohateny moa ry havana ity ten'Andriamanitra izay zaraiko amintsika androany ety dia hoe ny herin'ny famelan-keloka avy amin'i Jesosy. Ny herin'ny famelan-keloka avy amin'i Jesosy. Fantatsika araka izany tantara izany moa ry havana fa Petera dia anisan'ny tena hoe tian'i Jesosy indrindra raha samy teo daholo ny mpianatra rehetra. Fa izy dia tena tian'i Jesosy ary Jesosy dia tena nahafantatra an'izany fitiavan'i Petera azy izany. Nefa dia mbola nandahan'i Jesosy ihany Petera ry havana teto no ninona no nitahotra, no ny fahalemena, no ny tsy fijoroana. Angamba mety hoe izany no nahatonga an'i Petera tsy nanaiky an'i Jesosy ry havana. Teo anatin'izany moa dia tsapan'i Jesosy hoe olombelona ihany Petera ka tsy nataon'i Jesosy tao anatin'ny fony fa tena vao maika azy izy tena hoe tian'i Petera ihany ry havana satria raha jerentsika izany tantaran'ny soratra masina izany dia mbola Petera no sehon'i Jesosy. Izany raha jerentsika zao ao amin'ny Lioka 4:20 andininy 4:30. Lioka 4:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy sady nilaza hoe efa nitsangana marina tokoa ny tompo ka efa niseho tamin'ny Simona. Izany hoe mbola nisehon'i Jesosy indray izany Simona Petera ry havana rehefa nandaha azy intelo satria fantat'i Jesosy fa tia azy Petera. Fa noho mbola manofo amin'ny Petera moa izany dia fantat'i Jesosy hoe mbola malemy izy satria mbola nofo ry havana. Araka io tantara ihany moa izany dia rehefa afaka andro vitsivitsy tateo aoriana dia niaraka nandeha teny amin'ny ranomasin'i Galilea ny mpianatra handeha hanjono ary niaraka tamin'ireo mpianatra vitsivitsy ireo ihany koa Petera tamin'izany fotoana izany. Handeha hanarato moa izany izy ireo. Nandritra ny alina moa dia tsy nahazo trondro mihitsy izy ireo noho ny andro ratsy ary rehefa zava ratsy ny andro dia nitsangana teo ambonin'ny ranomasina Jesosy. Ary rehefa nitsangana teo ambonin'ny ranomasina Jesosy dia fantatry ny mpianatra hoe Jesosy io nitsangana io. Teny tamin'ireo mpianatra ireo moa Jesosy nanao hoe izay vakitsika ao amin'ny Jaona 1:20 ka hatramin'ny 19. Jaona 1:20 ka hatramin'ny 19 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia hoy Jesosy taminy anaka manankanina va ianareo dia namaly azy hoe izy tsia ary izy taminy alatsao amin'ny sisiny ankavanan'ny sambo kely ny aratinareo dia hahazo ianareo koa nalatsany izany ka tsy zakany nakarina noho ny habetsahan'ny hazan-drano. Ary hoy ny mpianatra izay tian'i Jesosy tamin'i Petera ny tompo iry ary raha ren'ny Simona Petera fa ny tompo iry dia nisikina ny akanjo ivelany fa tsy ny akanjo izy ka nirotsaka teo amin'ny ranomasina izy
Fa ny mpianatra sasany a nandeha Antsamokely ihany a nisarika ny araty feno hazan-drano fa tsy lavitra ny tany izy fa tokony ho 200 akiho ihany. Alleluia, amen. Teo a dia mbola i Petera ihany nandeha niazakazaka voalohany ry havana nandeha nanatona an' Jesosy. Arak'izany moa izany dia raha hoe jerena amin'ny maha olombelona dia hoe adinon'i Petera sahady ve ny nandavany an' Jesosy ry havana? Tsy mba menatra ve izy izany fanontaniana rehetrarehetra izany dia tena hoe mipetraka daholo ry havana raha ny zavatra hoe nandavany Petera ny Jesosy tamin'izany fotoana izany. Dia tokony hoe niatakataka izy izany amin'ny maha olombelona raha tena hoe jerena amin'ny zavatra nisy. Dia tsy menatra nefa izy ry havana fa avy hatrany dia nanatona an' Jesosy. Tsy menatra izy satria fantany fa Jesosy tia azy, fantany fa Jesosy dia mpamela heloka, fantany fa Jesosy dia tsy tahaka ny olombelona tahaka azy. Dia tsy menatra izy, tsy nanana ambo izy fa nandeha ihany nanatona satria fantany hoe lehibe izany Jesosy izany ry havana, manana fahefana izany Jesosy izany ry havana. Dia nanatona an' Jesosy izy. Dia faly koa moa Jesosy nahita amin'ny Petera raha niseho izany zavatra izany ry havana. Hita izany fa mbola tsy niala tao anatin'ny fon'ny Petera izany ilay fitiavana an' Jesosy na dia teo aza amin'ny maha olombelona azy. Hoe nandahan Jesosy izy tsy sahany izany mbola hoe nandahan Jesosy teo anatrehan'izany rehetrarehetra izany ry havana malala. Eto moa izany dia hoentiko hampiarezana antsika izany teny hoentiko mba hampiarezana antsika eto izany dia hoe matetika isika rehefa manota dia matetika manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia menatra isika ry havana, menatra an' Jesosy isika, tsy samy tsotra, tsy samy bebaka kanefa tenin'Andriamanitra ry havana dia milaza fa izay manafina amin'ny faotany tsy mba ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no mahazo famindrapo. Dia androany ry havana dia mampahery antsika androany ry havana malala, n'inona zavatra vitantsika aza fenina an' Jesosy izany. Aza menatra ianao manatona azy, miresaha aminy, mitanisaha ny tsy fahamendrehanao rehetrarehetra eo anatrehan' Jesosy fa aza fenina an' Jesosy ny zavatra rehetrarehetra. Izany ry havana malala, manana antsika fanatetena ry havana fa ao anatin'izany fanatetena izany Jesosy dia hamelony heloka antsika tsirairay avy. Tenin'Andriamanitra dia milaza ao amin'ny Isaia 45:7 manao hoe aoka hiverina ho amin'ny Jehovah ireny fa mamindra fo aminy izy. Eny ho amin'Andriamanitsika fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Amen. Tena hoe izany ry havana i Jesosy io izany i Jesosy io. Aoka isika hiverina aminy ry havana malala alohan'izao Pasika izao tena hoe tsara isika raha hoe vita fihavanana amin'ny Jesosy ry havana. Tsara isika voavela heloka mba ahafahantsika miatrika ny Pasika soamantsara ry havana malala. Tahaka ny tia nataon'ny Petera ity ry havana, tsy menatra izy na dia efa nandahan Jesosy aza. Voafantany hoe ino ny tompo ka manatona, voafantany hoe ino ny tompo dia manatona izy satria fantany fa aty azy Jesosy ry havana, satria fantany fa lehibe izany fitiavan'i Jesosy izany. Dia ho antsika tsirairay avy ihany koa izany ry havana malala isany dia mino aho fa mampairy antsika ry havana ny fizarana sy ny teny rehetrarehetra izay nataoko androany dia n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Alleluia, amen. Halleluia, misaotra an'Andriamanitra. Mankasitraka indrindra anao ranabavy keke tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay noentinao izay izay tenin'Andriamanitra tokoa tena ilayntsika alohan'izao Pasika izao satria tena miaina anatin'ilay voninandron'ny Pasika tsika moa izany izao androany raha ny andro tao am-baiboly dia raha pitso izany
io zavatra nitranga tantaren'ny ranam-bavitsika teo io no mitranga. Inona moa no nitranga? Alleloia. Ny nitranga dia Soramandry ao amin'ny Luka 2:2-20, nitsarana Jesosy teo anatrehan'ny Kaiafa sy nandavan'ny Petera azy intelo. Alleloia. Amin'ny aran'i Jesosy. Ary izy samy ran'i Jesosy dia nitondra azy ao an-tranon'ny mpisorona be. Ary Petera nanaraka azy teny lavidavitra teny. Tamin'ny mpianatra rehetrarehetra, mpianatra samy miparitaka, fa i Petera rery no mbola nanakaikaiky an'i Jesosy tsy nanalavitra an'i Jesosy tao anatin'ny ady izay nolalovan'ny lasolory havana, tao anatin'ny ady mafy izay nolalovan'ny Jesosy. Ndaso aloha havana, mbola mahita anavy ianareo zao, ohatrany efa tapaka ny aty amiko aty. Mbola mahita ve ianareo zao? Zay. Verina. 700 ariary aloha fa tsy zay mbola ho ataon'reto olona reto ary zareo tompon'ny Facebook. Tamin'ny mpianatra rehetra dia raha antsika manaiky kosa fa Petera mbola raha andeha zany lazany hoe mbola tafajoro kokoa noho ny mpianatra Petera. Ary Petera nantanteraka ny teniny mbola teo amparan-tanterahana ny teniny mihitsy Petera. Inona ny tenin'ny Petera? Ndorotsika hamaky ny bokin'ny Jaona. Jaona 7:17-20. Jaona 7:17-20. Halleluia. Jaona 7:17-20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Filazantsarany Jaona 7:17-20. Hoy Simona Petera taminy, tompoko, akaiza moa ianao? Hitanareo? Petera zany mbola niavaka. Petera mbola tena niasa saina, mbola tena nanontany an'izany mihitsy fa maiza tokoa aloha ianao ty fa tena mpianatra tsy nanontany an'izany. Fa Petera nanontany an'izany. Alleluia. Mbola nanatombo izy tamin'ny mpianatra. Jesosy namaly hoe izay alea dia tsy azonao anarahana ankehitriny fa anaraka ihany ianao rahatr'izay. Ny dikan'izany dia zao, Jesosy rery mandeha amin'ny fotoana. Tsisy nizaniza afaka manaraka. Fa ohatranao anaraka ihany. Ny Pasika dia fanorana ny zanak'ondry fa tsy fanorana ny mpianatra ny zanak'ondry. Ny zanak'ondry anankiray, ilay marina tsy misy kilema no atolotra amin'ny Pasika. Ny cousin ny zanak'ondry, ny cousine ny zanak'ondry, ny havan'ny zanak'ondry, ny mpianatra ny zanak'ondry, ny reniny ny zanak'ondry, tsy misy zany hoe masina Maria zany. Tsy misy zany. Ray ny masina dia Jehovah Andriamanitra. Paparay masina zany tsy misy zany. Eo masin'Andriamanitra tsy misy zany. Tsy misy olona masina zany eo anatrehan'Andriamanitra. Eo masin'Andriamanitra. Indrindra ka olona mbola velona. Io lalana io io zavatra hitranga io dia an'i Jesosy rery io. Fa jerenareo ny tenin'ny Petera. Jesosy dia izay aleako tsy mba azonao anarahana ankehitriny fa anaraka ihany ange ianao rahatry izay mijoro e. Alleluia. Hoy Petera taminy, tompoko, nahoana tsy mahazo manaraka anao ankehitriny aho? Fa naneko aza dia afoko noho ny aminao. Insista zany Petera. Eny mety mpiandro izy tsy afaka fa zaho Jesosy hiaraka aminao. Za andeha any amin'izay aleanao. Nafana fo izy nanao an'io
jesosy namaly manao hoe ny ainao va no afononony amiko fa rehefa zavatra ohatr' zay ny anontaniana ohatra zao miteny olona anakay tiako ianao de hoe tianay ianao misy dikan'izay fanontaniana zay ny ainao va ny afononony amiko hozy jesosy ny aiko no afoko anao alleloia ny ainao va no afononony amiko lazaiko aminao marina de marina tokoa tsy mbola isy akohany eny mandra-pandahanao intelo de ohatry nitako hoe tsy nitohizana le tempo ohatry nitako hoe tena de tsy jesosy koatra ny tsy mino anahy vitantsika eo ary zany vitantsika eo ary zany jesosy de zao ny zavatra nitranga Petera zany tena nizingizina fa na de ho faty ary izy tsy hanala tsy saraka amin'i Jesosy. Ohatry ny daholo mivoahantsika tamintsika natao batisa. Ohatry ny daholo mivoahantsika rehefa tsika le vao vita batisa iny za tsy ala aminao intsony aho. Alleluia. Za Jesosy tena fataontsika rehefa vao vita. Raha amin'ny fotoana naovana batisa anao na tsy manana eritreritra an'izany dia mbola tsy ampy dozy tsy ampy ny dozina fanahy masonao anatinao. Firetana, tsy ampy ny amayan'ny afo. Fa tsika rehefa ao anatintsika vita batisa tena mbola mahateny ohatran'ny Petera eto na ny afoko anao aza ny haiko Jesosy. Alleluia. Afoko anao aza ny haiko tena za tsy andao anao. Ny olona mety andao anao za tsy andao anao. Fa niteny an'izany daholo tsika. Betsaka ny olona efa niteny an'izany. Fa hoy Jesosy hoe mbola tsy maneno n'iny telokory ny akoho dia efa ndahy ianao. Dia tahaka nitako eo Petera niteny tsy vitantsika eo zany fa tsy zay ny teninao fa tsy zay za. Nefa dia fantatry Jesosy tsika. Fantatry Jesosy Petera. Ary amin'ny andiny efatra amby dimapolo tsika toe Luka toko faharoa amby roapolo andiny efatra amby dimapolo. Izy hoe dia sambotra ny Jesosy dia nitondra azy eo any an-trano misy be ary Petera nanaraka teny lavidavitra teny. Mbola naninona zany Petera? Mbola nanatanteraka ny voadiny izy hoe za tsy ala amin'ny Jesosy zany. Ary araha malala fa tena mbola navita izy aloha. Hoe ny mpianatra efa lasa niparitaka ny ody daholo izy mbola manaraka an' Jesosy eny an-dalana eny. Zay misy an' Jesosy dia misy azy. Tsara nge zany, efa tsara aloha zany. Zay nge izao. Andiny ny fahadimy amby dimampolo. Ary raha namelona afo teo an-kianja ireo ka nipetraka teo, ke mba mipetraka teo aminy koa Petera. Ny fahadisoana voalohany namelona afo ny fahavalon'Andriamanitra dia mba niara-ny tanina afo teo taminy eo i Petera. Aza mba miray tsikombakombo, aza mba miray donakafo, aza mba miray hafanana amin'ny fahavalon'Andriamanitra zany rehefa. Alleluia. Aza mba miray donakafo amin'ny fahavalon'Andriamanitra. Zay aloha fahadsoana voalohany. Jesosy anakaiky an' Jesosy ny tanjon'i Petera. Fa izy Jesosy mifanalavitra. Fa izy lasa akaiky an' Petera. Ny olona ny sambotra an' Jesosy. Tandremanao miray donakafo amin'ny fahavalon'Andriamanitra. Fa ho fahadisoana ho anao zany. Dia toy izy mba nitanina fa mba teo aminy koa Petera hozy izy. Ary efa teo aminy Petera iza ke reto fahavalon'Andriamanitra reto, ireo le mpiapanga. Ireo le mpanala baraka. Le mpiapanga. Le mpanameloka. Le mpandetika. Toetra ny devoly daholo zany. Dia miseho eto amin'ity toerana ity. Eo amin'ny donakafo mipoitra daholo ny toetran'ny fahavalon'Andriamanitra rehetra. Ary ny ankizivavy anankiray noho ny nahita azy mipetraka teo anilan'ny afo dia nandinika azy ka nanao hoe itiako nomba azy. Ary itiako izy, itiako namany. Tsara fantatsika fa nazavaiko aminareo foana fa ny Galiliana ao amin'ny tanin'ny Israely zany, any amin'ny tanin'ny Israely sy ny Palestina, ny Galiliana dia miavaka ny olona avy any Galilea. Miavaka amin'ny fomba fitafiny dia miavaka amin'ny fomba fiteniny. Ka raha ao anaty vahoaka misy fivoriam-pokotany dia mandray fitenenana ny Galiliana, dia tonga dia fantatro hoe Galiliana io lehilahy io.
miavaka amin'ny olona rehetra ny fomba ny galiliana ny fiakanjo sy ny fiteny raha ohatra ny aty amintsika zany to de fantatro mihitsy hoe sa mety aho ohatra to de miavaka foana zany betsinyleo zany rehefa miteny to de miavaka na miteny milaza vaovao amin'ny télé ary de efa miezaka mihitsy mamboatra le fiteny mety fa izy kely rehefa variana mbola hita kely de andatsany izy to de fantatra ka teto Petera tsy afaka niafina mihitsy eo amin'ny afo-donakafo miariary eo anao de tsy avaka ianao galiliana firy taona na galiliana anao firy taona ny rahanao tamin'i Jesosy ianao inge zao avana eny imasony zao tontolo zao fa de fantatry ny olona ianao ary ianao raha tsy mbola raha ohatra hoe voajereny olona fotsiny ianao de tsy fantatry ny olona vavaka de mieritrereta anao fa mbola tsy milamina zany ny fitondrantenanao fa raha ny tena marina ny olona vao mahita anao fotsiny 10 minitra miaraka aminao de fantatry ny olona vavaka ty olona ty tokony ho fantatry ny olona ianao zany eo amin'ny miariary eo fa galiliana ianao endriky ny mpanarady an Jesosy endriky ny mpianatra za endriky ny galiliana hafa amin'ny fitafiny hafa amin'ny fiteniny alleloia eny amin'ny donakafony zao tontolo zao eny amin'ny any am-piasana eny amin'ny mpianarana eny amin'ny zavatra isitrena ay atsirabe any no manao tsatsatsa fangany betsileo tsy manao tsatsatsa fianarana sy ambositra iny eny evangelina tokoa ohatra tsy manao tsa fa tena be tatsirabe mihitsy zany ty ataony tondro tsatsatsa be ty ye fa ny galiliana zany ianao koa namana tsa Moïse aho ianao koa to mitarina fafa izy Petera aza mitarotarona fa hafa ianao fa tsamba izy de fantatry vome izy mihitsy eny amin'ny fiarahamonina ihany anao atao vita foana fa galiliana ianao hafa amin'ny fitafy hafa amin'ny fiteny alleluia fitafina galiliana to de fantatra eny an-tsena hoe galiliana zany lehilahy zany ataovy to de fantatry ny olona mivavaka aza atao mifangarina amin'izao tontolo zao zany mila mamoaka baiboly sy mitory-teny mihitsy ianao vao fantatra hoe mivavaka hoy fa le pasteur namanay zay tsika izy mialohan'ny hitoritsika teny de mitory-teny aloha tsika mitory-teny aloha de zay vao mitory-teny de tsy vavao amin'ny olona tsony mamoaka baiboly ianao alleluia de ary ankizy anankiray nahitazana perako teo teny de nanikazaka hoe ty konomba azy fa izy nandaka hoe raha vehivavy sa fantatro izy sa fantatro zany lailahy zany rokoko oay re anira eny an-dimapolo ary vetivety foana rehefa afaka zany de nisy olona hafa koa nahita azy ka hoe ianao koa mba namany reny fa Petera hoe raha lehilahy mitarotarona foana samba namany aho ary rehefa afaka tokony ora ray de nisy anankiray koa ny tombo teny fantatra ile io de tena azo marina tokoa fa galiliana izy na firafitry ny tarehany ary mety hafahafa mitovy amin'ny galiliana itovizany galiliana moa Petera raha lehilahy tsy fantatro zay lazainao ary niaraka tamin'izay raha mbola niteny izy de nisy akonany ny erreur Petera nge teto tsy nety niala teo efa mba nisy nanizingiziny indray mandeha tokony niala teo amin'le fitanenana hafa ro vily ianao vao hiala eo amin'ny fitanenana hafa miaraka amin'izao tontolo ho ampangainy devoly impiry ianao vao hiala eo amin'ny fitanenana hafa ataonao donakafony zao tontolo zao hiala alleluia de nizingizina le namerika azy fa tena nizingizina koa i Petera nanda alleluia fa vo avy nandafany telona izy de hitanao le tary am'le Jaona toko fahatelo ambin'ny folo teo le ohatriny tehiteny zany mety hitatsika eo zany mandao ahy ianao izy Jesosy tsy hitanao hoe zany fa hitanao hoe raha anda endravana neny Jesosy ny marina alleluia neny Jesosy ny marina neny Jesosy ny marina satria tena nanda Petera intelo zay vao naneno ny akoho
da rehefa nanny akoho ary nanao famantarana nanny akoho ary de nanao famantarana zay le izy na Jesosy ny marina ary rehefa Jesosy miteny hoe zao ny zavatra izy na hitompo teny fatratry mipiretsika zay ny zavatra izy de voalazany teny Andriamanitra fa ary ary Petera ary raha niaraka tam'izay raha mbola niteny izy de nisy akonanena ndeny faraika ambembolo ary ny tompo nitodika de nijery amin'ny Petera tareo nijery any io fijery io mantsy miteny io alleluia io fijery io a de miteny io tsy ny vava ihany no miteny fa ny maso de miresaka de nijery any Jesosy teteny hitanao zany fa miteny anao nge zahay de nijery any Jesosy Petera mafy nijery any Jesosy tamin'io fotoana io mafy hoe ianao zany mitompo teny fasatry ianao de avy eo anao tsy maintsy hifampijery amin'ny Jesosy ihany taoriny an'le izy de ahoana moa zany angeravany anaovantsika na zavatra tsy anaovantsika ratsy fa tsy mora io mifampijery amin'ny Jesosy io tsy mora io Jesosy mitodika aminao de miteny aminao any amin'ny masony hitanao zany inona moa ny teneniko anao alleluia de efa nahita an'izay Jesosy de tadidiny vao nijery azy Jesosy de ary Petera na tsy ary le teny ny tompo lazainy taminy hoe raha mbola tsy maneno tsy misy akoho maneno akory anio de andahy intelo ary nivoaka Petera de nitomany mafy indrindra alleluia tomany mafy be Petera satria nanino tsy nahavita izy tsy nahavita ny zavatra nylokalokany sy nampanantenany an' Jesosy izy za koa teteny aminao tsika koa tena tsy mahavita tsy mahafino Petera tsika fa tsika koa tsy mahavita inona mba vitatsika tamin'Andriamanitra inona mba vitatsika tamin'i Jesosy fitandremana pasika ary betsaka tsy ataotsika tsika tsisy crédit tsisy connexion tsaka nefa ny fantatrana nataon'i Jesosy anao ny hainy mihitsy ny nafonao ary tsy navelany Petera nge navelany alana eniny nanaraka teny ivelany teny fa efa fantatry Jesosy Petera tsy havita na inona fandraisana anjara na ho fanampiana na fiaraha amin'ny zaka amin'ny fahafatesan'i Jesosy ary tsy nametsiny an'ny Petera tamin'izany Jesosy satria zao fantany alleluia ny mission tsirairay avy ianao izy mbola tsy andeha amin'ny lalana liako fa ao aorianao ianao mbola andeha amin'ny lalana liaka mampitombony azy fijaliana koa i Petera revany ary tena mitanterahany fa nanaraka an' Jesosy na de anaraka hatramin'ny aiko azy tena ataony zany de teny aminao androany ravana hoe mialohan'ny pasika dia nandahan'i Jesosy i Petera akoa miteny anao androany mialohan'ny pasika tsy maninona ianao mandaha azy fa aza vela tratra amin'ny fandavana azy any ambanimbadika any alleluia tsy natanteraka Jesosy tsy nametsiny satria adidin'izy io androany adidin'i Jesosy io Jesosy ny mato amin'ny Petera tsy nina na dia tanana na fanampiana kely avy amin'izy na amin'izy na de olona vonina ho fateraka aminy azy tsy navelan'i Jesosy maty satria Jesosy anarery ty androany anarery ty famonjeny ty androany anarery no mizarany ty famonjeny ty androany za tena te teny aminao ny famonjeny ny fiainanao no ohatrin'io de tsy nerahan'i Jesosy tamin'izany izy fa dia tanany rery de dia tanany rery mahatonga ny fiainanao ohatrin'io alleluia tsy maninona nefa olombelony Petera talohan'ny pasika tena nandahan'i Jesosy izy intelo nandahan'i Jesosy talohan'ny pasika fa ao aorianan'ny pasika mba jereo ny toean'ny tantara jereo ny toean'ny tantara rehefa teny ambony rehefa tena taorinan'io de nandeha nitomany Petera nandeha voaka de tsy nandeha nitady an'i Jesosy tsy nandeha nanaraka an'i Jesosy tsony izy mbola ijaona ny tonga teny amin'ny
mampotry ny azo fijaliana fa Petera tsy tonga tany tsony. Petera hoe tsy navita ahy fa teteny aminao aho tsy navelan'i Jesosy tsy navita izy. Fantatry Jesosy ny hafanampony Petera. Dia inona zavatra nitranga? Jereo ny tantaran'i Petera taoriana ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Rehefa fantatry Petera amin'izay hoe teto nanao erreur, tsy vitako ty nefany aho fa izy kosa tao am-pony te handeha. Fantatra Andriamanitra izany. Ary hitan'Andriamanitra ny ao am-pontsika tsirairay avy omen'Andriamanitra fanampiana izy. Ataon'Andriamanitra tena lasa lavitra tamin'ny fanompony Petera. Ary raha niositra tao amin'ny Petera dia niositra tao amin'ny Petera nanakaiky kokoa ny ositra tao amin'ny Jesosy. Fa ny Petera ravana niaroka ny azy dia efa manasitrana olona. Ny Petera ravana olona kasy izay mikasika azy tonga dia sitrana. Aleluia. Nanangana maty Petera. Ary Petera koa dia maty teo ambony hazo fijaliana. Vao nirasana tamin'ny Sivangera fa maty ary efa mboana amin'ny hazo fijaliana Petera dia ny fangatahany iray farany dia izao atsongoloy tompoko ny hazo fijaliana fa tsy manana alalana hitovy amin'ny mpanjaka koa. Hitovy amin'ilay mpampianatra. Aleluia. Anao zany tsika hifantoka tsy any amin'ilay Petera nandà intelo. Fa izao voalohany indrindra ny hafanampony ka nahatonga azy ny teny ka nahatonga azy Jesosy nanome an'io famantarana io. Ny hafanampony Petera no tokony tazomintsika. Za anaraka anao na dia manam-pahafatoko azy. Nanaraka hatramin'ny aiko azy. Hozy izy Jesosy ao fo meko hery ianao. Aleluia. Meko hery ianao. Dia ataoko tsapanao. Fa ny lalako androany tsy azonao ale fa azonao ale ihany io arinao. Nanaraka ny dian'i Jesosy amin'izay ihany. I Petera matombony azo fijaliana izy. Hozy izy hoe niaza atao mitsangana fa tsy mendrika hitovy amin'ny tompo fa ny nahatsongoloy. Dia sady teo ambony hazo fijaliana izy no nitsongoloka, lohany ambany, ny tongony ambony fa ny aretany izany satria izao efa tsy vitako tamin'ireo mandeha izy. Aleluia. Be dia be ny olona tsy mahavita alohan'ny voalohany. Fa mbola ompony foana hoe te hanao fa tsy vita. Ampian'Andriamanitra amin'izany. Misy olona iray tonga dia ilay mitetiteny aingana manao zavatra fa tsy mahalasa lavitra. Dia teny aminao androany hoe hitan'i Jesosy izany. Jesosy nanome hery an'i Petera taoriana an'io mandehana fa za ombana. Aleluia. Dia nitahiny tompo Petera. Dia lasa lavitra be ny asan'Andriamanitra nataony satria tsy navelan'Andriamanitra irery i Petera. Tsy maninona koa raha hoe amin'izao androntsika izao raha alohan'ny Pasika. Aloha kely ny Pasika mbola nandà Petera. Fa dia teny aminao aho izay rehetra fandavana nataonao talohan'ny Pasika ajahoany androany. Fa hiditra amin'ny Pasika fandresentsika ny Petera. Dia ho hitanao fa izany Petera izany ny apôstôly natsangana fiangonana voalohany. Niaraka tamin'ry Paoly. Tao ry Barnabasy. Dia teny aminao androany hoe ny nandà omaly fantatr'Andriamanitra ny tao am-pony. Dia nomen'Andriamanitra hery izy ho tonga zanak'Andriamanitra. Amin'izao tsika miteny izao efa any izy. Aleluia. Mino an'izany. Matoky ary avana fanamperanao izany teny izany. Raha nandà ianao talohan'izay androany, intelo, inefatra, indimy, impiry ianao nandeha, efa maneno androany ny akoho. Andao hitomany mafy dia mafy. Fa io tomany io adin'ny faharoa amby enimpolo ary nivoaka Petera ka nitomany mafy dia mafy io. Io no nampiverina ny Petera. Nahatsapa mihitsy izy hoe tena tsy mety izany ataoko izany. Ny mpanjakako ve dia ataoko an'izao? Dia nitomany izy. Nitomany izy satria nisy fetrany ny azo natao. Zao amin'izay ny tanatin'ny Petera, ho avy ny fotoana. Aleluia. Ho tahian'Andriamanitra. Ho avy ny fotoana ho tahian'ny tompo. Aleluia. Dia ho hitanareo. Aleluia.